Vahotrano lela satria voampalahelo indray no niseho tamin'iny andro ny omaly iny raha nahita ilay en direct izay nataony mpanakanto Basta tao amin'ny pejiny tao nilaza moa ny lehilahy fa nodimandry ihany koa ny rainy tamin'iny andro ny omaly iny ka nipitsipitsony mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika tao anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Ny tonga tsy miaraba hono namantezitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity arakin'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny fodimandry ny rainy mpanakanto Basta no tena iompanantsika atao anatin'ity vidéo ity fa milohan'izay dia andao ho resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto nandre isika voatsela fa nodimandry ilay mpanorona ny tarika Tenimana izany hoe Dadan'I izany izay nindaosam-pahafatesana tany Nosy tany mo izy tia no nitranga izay vao mampalahelo izay raha anilay mahakasika an'izay ilay raindry mpanakanto izay namorona ny tarika Tenimana izay tarika mihira ara-pilazantsara izay dia nodimandry tamin'ny folora alina mahery 7 minitra tany hoany izy io tamin'ny alahady fa 9 martsa 2024 lasa teo iny tao Nosy tao teo amin'ny faharoa ambin'ny taonany izy io no Maty zao izay mpanakanto fatadaza amin'ny hira ara-pilazantsara mo ity raindry mpanakanto ity raha tsy hivina fohifohy ny tantara dia teo eo amin'ny taona 1970 no ny akarany andam-pihazo voalohany tamin'ny alalan'ny fitetezam-paritra maro tao Madagasikara tao ary hira finoana izay no tena nahafantarany maro azy taty amin'ny taona 7 taty izay tena nalaza dia nalaza mo izay hira ny finoana izay talohan'ny taona 1970 dia efa mpira kalaza ihany koa i Tenimana izay ray mpanorona ny tarika Tenimana izay tao anatin'ny choral FLM ambondrofehy tao amin'ny commune rurale Anivrany Nord district Antsiranana faharoa iny ankoatran'ny mampanakanto azy dia mpandraharaha ara-toekarena ihany koa eo amin'ny siam-piarina Vatsoa ihany koa ity ray ny tarika Tenimana ity rehefa maty avy ana Nosy izay mo ity rain'izy ireo ity dia noentina tany Ambilobe izay toeram-ponenany izany tany Ambilobe izany ary any moa misy ny tranon'izy ireo ary tany no natao ny fandeverana sy ny fiandrasam-paty amin'izao mpanakanto izay ray ny tarika Tenimana no sady nanorana an'izay tarika Tenimana izay andranomasy tanteraka ny an'izy ireo indrindra fa ho an'ireo rehetra izay nanotrona tany amin'izay fa naterana an'ity no fomangatsika andratompoko lahy ity tany Ambilobe izay ao mo ireo zay safotra mihitsiny ao ireo zay tena nalahelo mafy ny gogogogo tao anatin'izay fahalasarany ity ray mpanorona ny tarika Tenimana ity eny tsy menatsiny mo izay satria mafy izany hoe nilozan'olo ity na indrindra fa nilozany ray niteraka izany tena mafy dia mafy tokoa izany nefa mo hatao ahoana satria lalana tsy maintsy zorana izany fahafatesana izany ary tsy misy afaka miady amin'ny fahafatesana rehefa tonga ny fotoana dia tsy maintsy handeha ianao na vonina na mbola tsy vonina fa efa zay no lahatra avy ao ambony ao ka tsy maintsy manaiky ny saina rehefa tonga amin'izay hoe fotoana tsy maintsy ifanaovam-beloma izay ny rehetra ao anatin'izay hoe fahafatesana izay io mo zany raha resaka fahafatesana izany dia tena mangidy amin'ny zanak'olombelona izany hoe hifandao ka tsy hifankahita intsony izany mafy izany ary tadidy daholy ireny tenitenima misy sangisangy izay fatao andavanandro reny rehefa lasa ankorazana ilay olona anankiray izay tena akaiky ny fonao zay indrindra fa ray niteraka izany dia tsaroana avokoa ireo zay hanatra madinidinika izay nataony fony mbola fahavelomany indrindra fa ireo teny sy ny hatsikana ary ihany koa ny sangisangy izay fanaony taminao ireny ka izay no mahamafy an'izay hoe hifandao nefa tsy hifankahita intsony izay ka tena mafy izany nilozany ray niteraka izany ka dia mankahery ny fianakaviana manamanjo amin'izao fahalasarany ray niteraka izy ireo zao zay ary enganeo tsara levena ny Maty ary aza misosoka alahelo intsony tombon-dalana ny GASY fa isika zanak'olombelona izay mbola velonaina dia tsy maintsy manohy ny fiainana andavanandro ary mitraka mahereza azakivy izany fa efa zay no lahatra avy any ambony any
ao anatin'izay trangana voampalahelo zay atrany dia fantatra ihany koa fa nanao fanambarana ny mpanakanto Basta tamin'iny androny omaliny fa nodimandry ihany koa ny ray niteraka azy izay nodimandry tany mahajanga tany. Nodimandry moa izy ity tamin'ny alakamisy 2 aprily tokony ho tamin'ny 4 na tamin'ny 10 ora maraina tany hoany tao mahajanga tao ny ray nity mpanakanto Basta ity araky ny nambarany tao anatin'ny pejiny tao. Nilaza moa ny tena ny famitohy avokoa ary tsisy fiovana ireo sore rehetra izay tokony ho atao any Anosibe amin'izao fotoana izao. Miaraory sy mankahery ny fianakaviana rehetra amin'izao fahavoazana izay mianjady amin'ity mpanakanto Basta ity izay nilozany rainy tampoka ity indray. Kamboty raisy reny ho izy tao amin'ny pejiny tao raha ny fanehoan-keviny tao anatiny ranomaso sy fo feno alahelo tanteraka nandritra izay fanambarana izay nataony izay. Mafy dia mafy izany kamboty raisy reny izany ilay antsona hoe folaka andro ny ankinana ka tena mafy izany hoe ny fandaoka tsy fankahita intsony amin'ny ray aman-dreny niteraka izany. Indrindra fa ilay kamboty ray no sady kamboty reny izany dia tena mampalahelo ary mafy izany ka mila mitraka mandrakariva mahereza fa lehilahy izay no hafatra ho an'ny mpanakanto kalaza izay isany kingna Dadan'I Madagasikara ity amin'izao ankehitriny izao. Azakivy rahalahy fa mitraka mandrakariva amin'izao fahalasana ny ray aman-dreny izao fa mafy izany fa tsy maintsy zakaina izay raha teo no lahatra avy any ambony any matoa tonga amin'izao ny zava-misy amin'izao ankehitriny izao. Tsy misy hiaina eto ambony tany mandrakizay izany isika zanak'olombelona fa rehefa tonga ny fotoana izay tsy maintsy ifandozana dia tsy maintsy ho tonga amin'izay hoe hifanao veloma ka tsy fankahita intsony izay na dia mafy aza ny alahelo eo anatrehan'izany rehetra izany. Izay moa no masaka azona rosy tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsara voatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa neto isan'andro. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa. Anjarako eto miambigny fo miambigny olo ankatia fitiavako efa ny fo fa tsy tan'olo olo tiavintegna tsy magnaja antegna olo tiavintegna tsy azo antenegna zagnare amizanjarako eky zao ze zagnare amezanjarako za mamiezaka mankatia zaho nefa tsary mba tiaminao mamiezaka magnatolo tiagna fa sarina zano anjarako e anjarako anjarako e anjarako anjaratsila andaraky tsiniany nadia lavoza miezaka mitraka retim-po zegny solako aravoagna yeah olo tiavintegna tsy magnaja antegna olo tiavintegna tsy azo antenegna zagnare amezanjarako eky zao ze zagnare amezanjarako za mamiezaka mankatia zaho nefa tsary mba tiaminao mamiezaka magnatolo tiagna fa sarina zano anjarako e anjarako anjarako e anjarako miambigny fo miambigny olo ankatia fitiavako efa ny fo fa tsy tan'olo